Et ho! Let's go! Ça va Paris. Renon? Orange, Ewani Lanao. Shampoing colorant belle qui va oulana metindrinda. Ahositra tsara ohatran'ny shampoing, alina mandritra ny 10 ka hatramin'ny 10 minutes ary kobanina tsara. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Impec Puro, antoky ny rano madio mangatsakatsaka. Baguette biryani, du riz, du goût, du bonheur partout avec vous. Ankafizo trano fandahana destination malagasy spécial papa miaraka amin'ny Orange Money, Shampoing colorant belle, Impec, Little India. Volana aonsa nefana maroni olana anaty foina matsiaro ireoana siwayadinoina mba jerijereo itananatsika azabelangina azabelangatsika Pambula utunga Inda yanduani Itunda ni suwa Itunda ni mami Irungu tantili Irungu vinani Mateti pia vikanefa Ura panala Kalasani saina mentefa Mangi malala Tola vita mefaniande Kasarubanzinina Bisentu nompitainane Veluma masina Veluma maritina Vafonya la helo Vafonya kivina Vambula utunga Inda yanruani Itunda ni suwa Itunda ni mami Irungu tantili Irungu vinani Ademaru ni zambami tuna Azatoma pifezaka Azakiri na heri fituna Mateana miezaka Hawana tigidini mame Kasaruta karna Izani numarna ni aditipita Pamula itui Simetita fita Rahama muifu Kare sunya piga Kare suni here Ande siru kinga Sema neritere Anda vafananana Amukata feri
dia zany hiry zany no entina nokafana nyty fiarahantsika eto amin'ity fahita lavitra record Madagasikara ato anatin'ny fandaharana destination malagasy ray tompoko miara aby dia zareo avy ao amin'ny tarika maleo no andravaka ary indrindra na saina manokana hoentintsika ihany koa hoe ampiaingo ny plateau vaovao ny eto amin'ny fandaharana destination malagasy dia zareo reto no isantatra azy voalohany ihany koa ary tsy vitan'izay fa ao anatin'izao fankalazana ny fetiny ray izao dia hiavaka hatrany ny fiarahantsika dia omentsika lanjany manokana ny ray am-pianakaviana eto amin'jery aho hoe za moa zany lehilahy sa vehivavy dia tonga saina hoe raha tsisy vehivavy koa ao anatin'ny lehilahy ohatra ny tsy mety any miarabanareo tompoko dia inikajenimbonatra izay satria androany dia ambara amintsika manaraka amin'ny fandarana amin'izao fotoana izao fa faly be zesy koto tena nahazo herindray zay reo lahy satria nahoana aikay eran-tany dia nitarika maleo ihany no navita napita n'le fanilo amin'ireo zanany lasa hoe tarika koa zany le zanany zany hoe izahay eo mitarika maleo ihany no navitan'izany tsara mariany zany satria zesy koto efa saika hoe anajanona fa am'izao zay rolahy zany dia afaka mirehare zay rolahy zany hoe manana an'ireo taranaka zay manohy mitondra ny fanilony revo maleo manana koa zay manana anareo dia tahaka izany ihany koa ny mpijerentsika ny tokantrano fa mety gaga zay ny rehetra hoe aiza ry zareo zany dia hoy hoe manomboka eto dia eto indray ny kianja ilalovana na nehoana ny kanto malagasy manomboka zao raha toka hoe ny ato amin'ny fandaharana destination malagasy dia araka ny teneniko anazy teo hoe nareo no santatra azy voalohany dia anisany indramiko kely le tenina dia tsy tiany dama ary ty fa mety ho tiany be koto hoe honneur anay ato amin'ny record Madagasikara ihany koa mitondra an'izany légende izany ato anatin'ny fandaharana destination malagasy zao zany am'izao ray volana natokana ho an'ny teny malagasy zao dia voninahitra ho anay ny manolotra anareo fa izay dia honoré tokoa zay manana ny rahabekoto ay anarany bekoto zay Augustin rahabekoto honoré Augustin zay zany fa zao hoe arabaina aloha ny record fa androany zany no fitokanana anty toerana fanaovana fisehoany ty zay indrindra dia arabaina hoe tena izahay zany no nentinareo nitokana n'le toerana fa dia misaotra betsaka mankasitraka sahady fa zao mety maro ihany koa zao no mitazana ny tokantrano any hoe Urmirna le eo akaikinao Urmirna mba iza ny anarany dia le manaraka satria matetika rehefa hoe mahaleo dia damasy be koto tamin'ny taona 2024 tamin'ny volana novambra tsika telo mianadano ny resadresaka fa amin'ity andro anio ity anana fotoana manokana izahay eto ampahafantarina ihany koa sy ampatsehivina sy hoentina ihany koa anazavana ny tsy mazava mahakasika an'izay hoe tarika maleo amin'izao fotoana izao dia tsara ihany koa ampahafantarina ny mpijerentsika ihany irdam tsy haiko hoe ianao ve nisy olo tena anjara mino fa afaka miteny tsirairay koa sy reto olo de bebe reto na dia hoe akizy ary satria izay fiantsonao anazy teo manko mialohan'ity resadresaka tsika ity dia reto akizy reto tanora ry zareo reto zao ny maleo ny tarika dia sekoly satria raha tsy nisy zany tarika maleo dia tsy nisy ny any dada namorokira nampazoto any dada namorokira ny fisin'le tarika atao hoe maleo lasa sekoly zany mampazoto mianatra le sekoly maleo zany lasa nampazoto namorokira dia nazoto be koto namorokira nazoto be zany namorokira nazoto be raha olona mpamorokira dia reo zany izareo mpamorokira reo dia misy namana mpitendry batery mpitendry basy mpitendry gitara dia mihira ifafa zany inonao mpitendry basy ho an'izay tsy mbola malala dia Charles mitendry batery sy amponga marovava ny fiteny azy dia ny maleo rehefa nandeha le sekoly maleo dia eny an-dalana eny zay
manabe koa manabe ny mpijery mampafantatra ny revy maleo zany ndenandeha de eny an-talana eny keo lasa nitaiza mpitendry gitara koa zay de anisany nitaizany maleo teraka atao anatin'ny tarika maleo zany a i tojo gitara ato izy ato tojo gitara izy le eto akaiko de anisany zay zany raha tsy nisy zany maleo de tsy nisy tojo gitara de tsy nisy tojo zay zany le zava-dehibe amin'le izy de mahafinaritra be de ato amin'ny ary amin'ny akaviako ria benaivo zanaky nono de manaraka azy a rado zanaky fafa manaraka azy a i popoly zanaky bekoto de manaraka azy a raha bekoto de ato amin'ny akavanako a izy omny atoko am'le anarana artiste roro de zanaky charla de izy ao amin'ny batteria sy mira koa izy de ato i maro a zanako lahy zay zany fandehan'ny tantara reo zany a izay fa misy technicienne ao ambadika anay eo a manampy anay amin'ny resaka tonkira de tsy zany fa iantry ao ananinao izy ao ambadika eo izy zany no manampy anay hoe satria maro be le tonkira de masina amin'ny fitenin'ny tandora hoe asina sopafa zay reo zany zay reo zany zay mbola idirantsika tsirairay mahakasika an'izay avy eo ary ampitenenitsika tsirairay ry zareo fa rehefa eto amin'ny destination malagasy de tsy mahazo mitsoka mandaa fitenenana fa tsy maintsy miteny ny tsirairay fa tahaka ny mazatra anisany hoe mampiavaka an'ity fiarahan'ity de nisy teny zay navoakanareo hoe tao arinany reny falasan'ny tarika teo aloto reo hoe nareo hoe hiaraka aminay de zahay eto amin'ny rekory teny foana hoe zay mbola vonona foana ary vonona trany de mino koa afa ny mpijery ihany koa efa tsy mahandro hoe asio hira indray aloha ry mirina de toizantsika indray ry aloha zay mozika zay ndao aritsika dada ilay tsy mitsahatra mitady sy manao zay asoa ny ankohonany iafiny foana na dia mafy aza ny asa satria mitsinjo ny ankohonana izy mezaka ny anana fotoana foana izy raha mbola ho an'ny zanany ary manao fomba rehetra atafitaniny zanany dady hafa ihany dady
indreto izahay isa roa telo efatra dimy enina mianaka mianada zay ry damy ie araka n'ilay nyteneniko teny am-piandohana teny dama hoe raha toka tamin'iny taona 2021 tsika niaraka farany tato anatin'ny fandahana destination malagasy tao anatin'izay hoe akatoky ny 10 taona zay hoe ny ekaranareo izay nanokafanareo ny varavarana mbola ao anatin'ny satria rehefa 10 taona zay manko dia mitovy foana ilay tantara aiza zao ny ataontsika hoe ny projet ozy izy zareo vahiny na hoe ny seho na tsy haiko hoe inona indray reny tantara toyany tantara zay indrindra toy ny tantara toy mihitsy ny tantara satria le taranaka zay namaly ny antso teo Antsahamanitra fehizay zany hoe fa 4 taona lasa fa 3 taona lasa 4 taona lasa hoe anareo ve janona sy araka aminay dia namaly moa zany taranaka hoe zay anampy anareo na dia tsy pira aza dia nafinaritra be satria mampihetsi-po ny zavatra ohatr'izany mampihetsi-po ary tsy napozina sy be koto hoe manohana anay zany ny taranaka satria zay tsy mba nanery tsy mba nitarika ny zanakay tsy raharay avy hoe anao maleo zany anao zavatra io malalaka be mihitsy dia malalaka be dia zay no zavatra niseho dia amin'izao fotoana zao hitanay zany fa niraisin zareo amin'ny tanana le revy maleo ary niraisin zareo ohatrany hoe fanamby ngezabe zany le izy hoe tsy amelona ny revy maleo ary anoy sy amelona ary anao zay tsy ampitsangamenatra zay le tarika zany zay niandohany zany le hoe niandohana zany ka zay zany zao no tanjona zany am'izao dia hoe ankalaza ny fa 10 taona tarika maleo zany hoe dy zany zao tsy hoe tarika maleo fa hoe ny maleo sy ny taranany ny maleo sy ny taranany zany zao dia ankalazany fa 10 taona afaka 2 taona dia manomana an'izay zany zay zao zay zany zao no hoe tanjona anisany efa fandaharam-potoana zay efa hoe hoentina sahady ampifantarina ny rehetra ihany koa zany zay dia mbola eto hatrany zay eto amin'ny fahitalavitra record Madagasikara fa hitodika ato amin'ilay taranaka satria voatonona foana ny taranaka ary ararotiko hatrany zay mety misy amaly ihany ry zalahy sasany avy eo fa zao hoe nareo hoe afa-po amin'ilay zavatra satria tsy napozina le tao Antsahamanitra ireny dia nareo ve mahatsiaro tena hoe mety ranga reny nataonay ireny dia satria raha tsy afa-po koa manko dia tsy afaka ny anoy satria tadidiko le teny Bekody sa ny teny dama tamin'izay hoe mitaintaina ihany hoe ho tiany mpakafy amin'ny maleo ve ry zalahy reto dia aleo tonga dia apetrako amin'ilay taranaka mihitsy hoe na afa-po zany iny dia iny mato mbola miroso hatrany alongamany zany amaly azy araka le teny tonton dama teo efa taona zay dia araka le teninao teo ihany koa tena natahotra zay tamin'ny voalohany satria noho ny le tenin'ny popoly teo aloha koa ny mpakafy maleo dia olona tsy lazaina hoe sarotra fa entitra ao anatin'ny fitiavany an'le revy maleo ka iny le natonga an'le teniko teo hoe nangovotra kely mihitsy tamin'ny voalohany zany tena natahotra tsy zatra miakatra sehatra tsy zatra mitendry eny ambony sehatra mitendry kely daholo eny ambony tamboho araka ny tenin'ny popoly dia natahotra be tamin'ny voalohany réaction an'ny mpijery zany ny zavatra ho tenen'ny mpijery fa nahafa-po voalohany indrindra aloha ny fifamihinany tonton dama sy tonton Bekody nijery anay satria tsy teo ambony sehatra nahitanay azy fa vita le seho dia zay mbola mitaitaina be hoe inona ny tenen'ny olona dia iny ny zavatra hitanay voalohany teo amin'ny tambazotra zany hoe le sariny izy mirahalahy
nijery anay le fijerindry zareo sy le tsikitsikindry zareo dia ino no nametoko voalohany hoe netily tia nataontsika hoe rehefa faly ry tonton sao dia mety dia zay afa-po zay satria le tanjona le anohana andry zareo dia zany hoe rehefa faly zany izy mirahalahy dia tafita ihany zany le tanjona hoe faly izy tamin'ny zavatra natolotra ihanazy zay le seho voalohany anisany hoe tena goavana be iny ny rahanareo iny satria na ianareo koa raha vao mitsapa hoe ahoana fa zao rehefa miteny an'izany hoe tarika maleo zany dia tenenina foana moa ty hoe sekoly ao anatiny ao no tena ianarana ihany koa dia tsy azo atonoana ihany koa fa raha miresaka hoe ny mpamorikira ao amin'ny tarika maleo dia misy any dama dada bekoto ary raolona mipetraka ty fanontaniany ty hoe ny tarika ve zany zao ry bekoto sy ry dama mbola ananeritreritra ny amorikira samy janona amin'le hoe le efa tramizay reo ihany no velomina sy hoaverina satria mino fa raha resaka famoronana zany dia tsy azo atao nininy reo zokola mbola morikira ve ontsika mbola morona voalohany indrindra tadiriko taminay maleo reo tsaiky dama tamin'ny mbola kely dia izy tanzay mbola kely dia mbola taolaza tsy mbola kely taozay izy naza kely tadiriko tamin'ny maleo koa namorikira ananasy zamony izy andeo en Inde le atsaina tamin'ny teny anglisy nataonao izy zamony izy en Inde the early morning ny titre early morning zany hoe récitation tamin'ny boky zany dia efa tamin'ny roa amby fitopolo talohan'ny volana mai le grefy dia ny famille iray ireo ampianarana efa tapitra zany ny programme fampianarana dia tsy ozy izy ny mpampianatra teny anglisy hoe lasa manao zay tianareo nareo na anao dôme nareo na anao beloty nareo na hirahira nareo dia za mitondra gitara ampianarana tonga dia fa asiko feonystation anay tamin'ny teny anglisy zany asiko feony dia faly be ny akisy tamin'izany dia fa hoe maleo ampianarana maleo dia vao tonga ny grevy dia tonga dia fa hoe rahatsaina vao maraina dia iny zany ny raina atao dia lasa ohatrany hoe maleo lasa ny tanora zany no nanome ny anarana fa tsy zay no mifidy le anarana dia rehefa avy eo rehefa nandeha fotoana dia any Antsirabe koa moa hoe manao da na manao le tony zao hoe le bekoto le dama dia niara efa misy nianara hoe nianara zany hoe damaleo dia hoe darolona dia zany hoe damaleo dia lasa lava be zany le damaleo dia hoe dama fotsiny dia dama zany lasako i maleo any maleo tarika zay atariky maleo zay zany marina angamba dia nitadito koa tamin'ireny le karazarazana olona ohatry olona zany fa le mpianatra izy tetozererino tambadika foana mpianatra ramizay maro zany ka tambadika anao moa zany kakaka be nizy zao masy rehefa ndeha tantara zao fa ndeha tantara za zany rehefa nirena atao ampianarana dia tsisy hoe anao tarika fa za rery sy ny gitara miaraka amin'ny pray classe zany izy dia efa avy eo hoe maleo dia manao fitsakatsakana zay dia hoentiko ny gitarako dia sy mifarara dia mihira dia fantatry ny mpianatra zany hoe maleo dia bekoto dada nono Charles fafa izy dia milareo orchestre ny lycée dia bekoto mitendry piano i nono mitendry nono solo i dada manao basy Charles manao batterie ary fafa mo zany mpihira zalahy zany efa manana orchestre lycée dia zaho tsy ao anatin'ny orchestre lycée za sy raolona no mpandrafitra ny gitara satria ny gitara aneny nyrafetina ihany zay zany no tsara fantatry ny olona hoe ny zahay matoa tonga aty amin'ny taona maro 3 amby 5 taona teo ariny nitarika maleo
dia ohatrany hoe sambatra zareo fa tsy lalana lavitra be zay nanomboka amin'izany hoe tsisy gitara dia manamboatra gitara dia gitara nataon'ny tananay a mitendrenay fikirizana be nge zany ary ny corde gitaranay tamin'izany cable bicyclette reny dia gitara tamin'izany tena tonga dia efajoro fotsiny zao hoe contreplaqué dia mihinana misy ny tanana fa matsiro le gitara fa satria namboarina zay zany le tantara dia rehefa tonga le grevy a dia za dia raha olona dia dada miakatra teo amin'ny grevy tao dia nihirany antsaina nihirany vololona sy rianao sy raha tsindry azo lena teo zany dia efa nanomboka nandeha le feo hoe maleo dia i dada miresaka amin'ny ry nono sy raha olona koa nefany a pray lycée zasy dada mpiara-mianatra tany amin'ny tamin'izay tany amin'ny tany amin'ny EPP dia le mpinamana aloha zany mandeha aloha dia rehefa aveo zalahy nanana gitara dia zalahy zany mampitsiriritra efa miteny dia ahoana letsy dia zay tsy nanana hoe mpampianatra zany fa zalahy ihany zay ihany tena marina moa zany zalahy efa mainy nampianatra anay za tsy mahay gitara zany misy raha zay sy raha olona dia nybikoto koa ary fa piano ny mbikoto fa nofisiny dada sy nono teny gitara natonga anay lasa ny teny gitarazay zany le mahay gitara zay izy zao nony izy rola nony dadazy nono mahay gitara mamay be ny zay zao fa deverinao tsana be dia eo zany le fandehany zay le fizotrany hoe matetika mantsy a ny tanora zany na ny olombelona milaza hoe rehefa tonga dia le toerana misy anay avy atrany hoe malaza be maleo fikirizana fikirizana voatody an'iny dia iny a tsy hitan'ny olona le fikirizana ohatra zao hoe ohatra kaikely a le taranaka efa taona zany zay efa taona zay a dia matoa zany zareo tody amin'izao toerana zao dia tsy mipetra fotsiny fa kotrana fikirizana be zany mikotrana zany mikotrana mihira mitendry sy ohatran'izany satria fanamby le izy satria le anarana maleo zany a tena saripady be le anarana maleo dia reo taranak'ireo mahafantatra an'izay dia zay no mahatonga ny hoe mahatonga hoe lasa mahasa manao fanamby hoe andoranga kalazaina fa dimapolo taona zay le izy ie sady alaiko tsy moramora ihany ao micro amin'ny bekoto vina vao mba iray micro miaraka amin'ny bekoto raha tsy androany indray e lava izay fanazavan'izay a fa zany hoe tsy mamorikira tsony zany aloha nareo fa le hiranareo ihany ny averimberina zay e zao zany indray damasa mifanazavana tena marina ny eritreto zao a na i bekoto na iza dia samy mbola manoratra doly fa reo zany a mbola misy lovandray zany a ho apetraka ho an'ny zalahy zany hoe zalahy reto zany na tantara lavabe hotoizana satria misy efa-jato ny hiranay a misy hira vaovao mbola tsy henonareo nefa faforonay nefa ho ampitainy amin'zareo ihany ko fa zao za maheno na dia tsy miteny ary raha zalahy reo fa misy efa mikonikonina mamorona ny nanananany dia mazava ho azy a fa aprisianay misy zany tena vao maika tsara be hoe tia hira foronay a taranaka tena tonga dia anjaranay sy bekotondray no manohana an'lay amin'izay fotoana zay tonga zay teka be mihitsy natolo zay ie ohatr'izay rehefa eto amin'ny destination malagasy lava izay resaka izay nefa ny tsara ho fantatra indrindra ho an'ireo zanaka teoriana dia nanana tombony be ntsika amin'ity andro anio ity fa ndao aloha ho ravahantsika mozika indray satria dia ararontsika trano fiarahana amin'izany hoe tarika maleo sy ny taranan'izany dada ilay tsy mitsahatra mitady sy manao izay asoa ny ankohonany iafiny foana na dia mafy aza ny asa satria mitsinjo ny ankohonana izy mezaka ny anana fotoana foana izy raha mbola ho an'ny zanany ary manao fomba rehetra atafitan'ny zanany dady hafa ihany dady
Mitindani mafaita, mitandini tina
raha fahafana zay le lohaten'ilay hira vao narahantsika vao tsy ela teo fa zao mino afa dia mitovy amintsika zay ekipa ato anatiny ato aloha dia tena hoe maro be ary ela nanaovako an'ity fandaharana destination malagasy ity mba tsy tenenako hoe tsy dia mifakaiza loatra izahay ireto dia hoy aho hoe zay vao tena maro be ny tato anatin'ny studio tena hoe milairangaly amaleo fa zao tena anisany tena nahavariana tena ohatrany hoe naheno tampoka amin'ny fahafaha zany zay teo rato nanofy ve dia ina zao mampime ambenay amin'izany mba zao le fanontaniana tiako apetraka rehefa nanampy any zareo satria zay le izy hoe manohana nitarika maleo ianareo taranaka dia tonga dia tao an-tsaina voalohany ve hoe fahafaha zanaky irado zanaky fahafaha dia le feo koa nefa tonga dia mipetraka koa hoe zay le feo ny aingy tamin'ny voalohany izy ity fanampinany zareo dia mbola andrana aloha no nataonay tamin'ny voalohany satria izay mbola tsy niaraka mihitsy izay taranaka ireo dia tamin'ny répétition voalohany indrindra dia eo vao nahitany hoe ay ve ela manana feo ohatry zany re maro ny tadoko kay mety hoe mitovitovy fa tsy tena mitovy amin'ny dadany dia avy eo zany natsaraina mindalana teny le izy dia zany hoe voatazina ihany zany feo any dada raha izay ny nareo mpijery sa zay nitakiany zareo ray aman-dreny sa zay nitakiany tonton ohatr'izay manko zao ny fomba fiantso izany afaka tsisy hoe nitakindry zareo tsy maintsy ohatran'izao ny feonareo fa arak'le izy hoe revo maleo dia nandeha arak'le andrana ataony tamin'ny voalohany dia nanaraka an'iny foana marina taminareo répétition zay vao voalohany satria hoe anampy an'ny tantandama sy dada zany ohatry samy manitra satria efa izy rozy sisany tao ohatrany hoe mampalahelo be dia dao ampitsika zanaka dia efa nanao répétition zay tao amin'ny studio dia hoe andramo feo an'la dia nanandrana ny hira izy dia tonga dia zay feo dia nanandrana koa maro dia ohatry feo any dama koa feo dia hoe dia ataovy ny feo ny hirany dadalahy dia maro no isany dada dia daotsika nampy an'izy roa fa ny tena marina izy feo an'ny rado le izy fa tsika maheno an'le timbre ny fafa dia ohatr'izay koa ny maro feo maro le izy fa tsika zatra maheno no maheno timbre ny tonton dama fa rehefa zatra miaraka aminy amin'izay dia haino manavaka azy hoe maro zavateny zany tonton dama nareo zao no mahay manavaka an'izay fa zay indraindray mety hovery ihany raha ohatra hoe miheno fotsiny no mijery an'ity fandaharana ity le izy zany tsisy hoe namboarina hitovy zay le izy hoe namboarina hitovy amin'ny feo fafary ny raty fa efa naturel zany ararodiko satria i popole nandray fitenenana zany popole zany tena ahafantarany be sy maro anazy dia tao anatina tarika tempo gaiky amin'izao fotoana izao ianao manampy mbola ny tenen'ny rado anazy teo sa manampy ny tarika mahaleo ny filine indramiko kely ty teny ity satria averimberynareo anatin'ny tarika mahaleo hoe revy mahaleo ny filine tany amin'ny tempo gaiky hafa mihitsy dia ny revy atao anatin'ny mahaleo koa hafa mihitsy moramora tamin'ny popole ihany ve nandray an'izay hoe ohatra ny vao miteny an'ilay anarana fotsiny mahaleo dia mazana ry zareo ireo tsy haiko nareo nao manana an'izay tahotra kely izay ihany any anaty ihany hoe indrindra le tao tany tsamanitra moa satria nisy arany tomany mihitsy hoe hoay dia tsy nampoziny be sy ny maro le izy dia tsy haiko hoe nytany anatinareo tany ve satria maromaro aminareo le hoe tsy zatra miseho dia zany ao anatin'ny tarika mahaleo zany nefa ny efa grand zany za tsy teny hoe petit le tempo gaiky fa raha oharina kosa aloha zany aloha tempo gaiky aloha mpakafy maleo tsy tempo gaiky zany tonga dia satria taiza tao trano tao daholo ke zay efa niry zavatra tao trano tao daholo dia mianatra maleo na ny fahazazako tao Antsirabe ary
tetry-kitara eny ambony tamboho dia dada io tsy mampianatra malio zany io tsy manondro clé zany io ny bandy eny amin'ny tamboho eny no manondro hoe zao dada zao dia mafantany any dada hoe ahoana le fanaovany dada zao enaro fa tsy dia après eny resaka fankafizana malio zany nay efatra mbola kely mihitsy tevako eky zany mpakafy malio dia na faniry mamorolira reny ary tena miainga tsy hoe miainga amin'ny malio fa miainga amin'ny gitara dia avy eo tena hoe nahatra amin'izao hoe misy malio dia tevako eky mijery daholo dia moa zany ohatrany hoe ray dia zanaka zay zany tevako eky sy malio nyresaka niakatra sur scène indray mafy be maro hoe zatra ihany miakatra sur scène fa tamin'ny niakatra tao Antsahamanitra tamin'le malio tena tsemboka be ny lamosiko satria tena zay zavatra efa zavatra ngeza be fa natonga anay saha niakatra natonga na saha niakatra teo zany hanampy any dama sy tonton dama sy dada satria zareo efa dada zany tena tsoroko efa namieno malio amin'ny radio ary dia miteny izy hoe finoy zany tamin'le lasa misy malio dia tsy te hira ntsona tsy ny encouragé any zareo zany tena natonga na saha niakatra teo ambony scène teo anao malio fa publikana malio zany tena enjana be zany efa fantatray dia zay daholo ngambany na sandro bandy ireo hoe na mbola zao vao hiakatra sena ndora nga hanampy an'ireo rainay ireo nangovotra be mihitsy nangovotra inona nangovotra ay hoe tsy mahazo eny le mangovotra mialohany mihaino lesany tsara mihitsy eto mihaino ka eto aho zao dia anontany any maro ny zanaky dama dia anontany satria amin'izay hoe mafety ny ray izay ihany koa ny androandroany dia rehefa mihaino an'izany dama zany ianao na tononkirana fanazavana dia raha olona tsy mivelatra ara-tsaina raha olona tsy matakatra zavatra lavitra be indraindray ohatra ny somary fampanina ihany mihaino any dama miresaka dia ty amin'izay zany le anontaniako hoe mbola mitohy ihany very maharo rehefa mibety dada ao an-trano dia mbola atony roa izy mamerimberina niny fibetesana iny dada aloha ao an-trano dada aloha tsy midesatra miloha zany sady ndroa fa mananatra izy zany mananatra izy mamelesina izy dia mamemorsa foana izy tsy mba mikapoka zany izy fa izy tena miteny izy dia tena rana dia manao izy moa izy koa moa olona tia miresaka dia izy sy ny zanakolahy zao tena mifankahazo mihitsy zanakolahy kely koa tia miresaka be dia misy fotoana izy mianaka velako miresaka satria ohatra ny manana an'le fitiavana miresaka sy mizara hevitra foana zany dia zay zavatra zay fa tsy ela be any be dia akory fa ohatrany hoe mba mananatra foana izy dia manory foana izy dia tia resaka malio ty moa zany tena nafahanay zay mianaka moa zany zay sy dada nafahanay tena ohatrany hoe niaraka tsara tao anatin'ny resaka mozika mbola tsy nisy mihitsy mantsy zany tamin'ny fotoanandro fa za moa variana mianatra tsy manao an'izay ataoko iny malio eny foana fa rehefa tonga ty tantara ty dia ohatrany nampiova zavatra ary nampiova le izy le malio zany ohatrany hoe fianarana nampiova za manoka aloha tena hitako mihitsy hoe nisy fivoarana na ny toe-tsaina na fikotrana gitara sy ny hoe fiarahako amin'ny dadanay matetitetika koa miresaka gitara sy anina zany fa mahafinaritra le izy ka inona le toe-tsaina niova ry maharo toe-tsaina miova zany lasa matokotoko tena kokoa satria ohatrany hoe raha miresaka ohatr'izao zao amina télévision sarosarotra kely za tena fahina tena sarokenatra kely tena sarosarotra fa masaho izy da tsy zay hoe mijoro mila mijoro alaha fa tsy moramora ozy izy fa mila mijoro fotsiny izy dia lasa zany fahitrehana le izy tsy haiko ny mijery atsika raha mitovy amin'ny fijeriko ny fijery fa tantara maharo miresaka eto fijereny damanao hoe dia ohatra ny tehiteny be zany fiara za le tia miteraka ny laha savanary da zao moa tsy izy hoe anisany reharehany ray aman-dreny ny mananjanaka mahay mandova tsara zany ny fiainana mantsy tsy matetika mantsy ny tanora amin'izao fotoana izao dia mora mandray vonina
ohatrany hoe zao hoe maleo zao a hitan'ny tanora amin'izao fotoana zao dia ohatrany hoe efa malaza ny fatany tanora dia rehefa efa manao mozika koa zany le tanora dia tonga dia hoe te halaza te halaza zany fa alohany mahatonga an'le laza hipetraka dia misy dikana be dia be, misy fikirizana be dia be, misy asa be dia be, misy mikotrana be dia be ao anatiny. Dia izay zany a tsy ohatrany hoe very amin'izao fotoana zao. Amin'izao fotoana zao zany a noho ny resaka fitobaka an'ity atao hoe nomerika ity dia manjary mpandray vonona zany lasa zarin'le numerika mpandray vonona zany le asa famoronana dia soa ihany izay sy be koa to tena raha ohatra mahaino an'izay koa ry zalahy efa lasa korazana any a dia courage be ry le rony hoe way amin'izao fotoana zao zany a lasa ohatran'izao hoe taloha mantsy hoe maleo hotron'ny taranaka zay izy taloha fa amin'izao izy lasa ohatrany hoe maleo sy ny taranany lasa zay le izy zao satria mantsy ny taloha ny anaran'ny maleo dia hoe tarika maleo na maleo sy ny tariny zay izy taloha dia zao izy a lasa hoe maleo sy ny taranany lasa miova zany le izy satria zalahy ihany ike no mampanova an'le anarany eny an-dalana eny satria tamin'ny voalohany hoe ianareo ve jana sy araka aminay dia hoe manampy izy dia maleo ohatron'ny taranaka dia amin'izao zany lasa hoe maleo sy ny taranany dia amin'izao fotoana zao a rehefa mandeha zalahy zany hoe manao fampisehoana irery zalahy dimilary eo miaraka amin'ny tojo sy i bips zalahy zany fitolahy koa nge zalahy sara izy izy lasa fitolahy koa lesany mahagagy zany a mahavariny zany dia lasa zalahy tamin'ny voalohany nanotrona anay fa amin'izao indray tena otronanay sy be koa ry zalahy zay le zay le tantara zany zay le tantara tsara ho fantatra fa zay tokoa le izy soa ihany fa nisy an'ity fandaharana ity dia soa ihany koa fa nandalo teto indraynareo mba hoentina hatrany ihany koa ampisokafana ny mason'ny mpijery indrindra ny mpanao mozika ihany koa satria nisy tenin'ny dama zay anisan'ny tena mafonja be hoe ny tanora ankehitriny dia lasa zatra hoe mamantambonina fotsiny fa aika misy kotrana be mihitsy a izay ianao vao tonga eo amin'le hoe laza dia samy mieritreritra zany dia samy mandinika ohatra hoe za zao anisan'ny navarina be aho hoe i Benaivo zanaky nono zany a mpitendry basy dia mpitendry gitara dia jereko Benaivo mitendry basy mitendry gitara fa tsy naposiko Benaivo hoe ihira ary Benaivo koa mbola mitendry bateria ihany koa izy fa le mihira zany a tsy nonao zany fa Benaivo zany zany hoe nitaranaki nonao zany a lasa hoe tonga am'le fitenany hoe adala zay tao indrainy dia Benaivo zany lasa mihira mahafinaritra be ohatra zay koa iroro zanaky Charles sarotra be a zany hoe mitendry bateria sady mihira zany sarotra be zany vitany nefa zany vitany roro zany ka zay na tonga na hoe le kotrana nataony zalahy zany mafy be mihitsy ao farao dia tsapana izy be koa izy a dia amin'izao fotoana zao zany a efa namenay tsodrano moa zalahy hoe lasa lisany a mandeha lisany teny amin'ny CC Ivato dia reveo le izy a fa toy izy le revi maleo a dia toy izy eo araky ny reveny maleo azy zay zany le izy dia toizantsika ihany koa ny fandaharana toizantsika amin'ny alalan'ireto hira zay hoentinareo reto satria efa miandry ihany koa zay ny mpijery antsika dia zay koa no iankafy dia ndao indray ary dada ilay tsy mitsahatra mitady sy manao izay azosoa ny ankohonany iafiny foana na dia mafy aza ny asa satria mitsinjo ny ankohonana izy mezaka ny anana fotoana foana izy raha mbola ho an'ny zanany ary manao fomba rehetra atafitaniny zanany dady hafa ihany dady
dada ilay tsy mitsahatra mitady sy manao izay asoa ny ankohonany iafiny foana na dia mafy aza ny asa satria mitsinjo ny ankohonana izy miezaka ny anana fotoana foana izy raha mbola ho an'ny zanany ary manao fomba rehetra atafitan'ny zanany dady hafa ihany dady
dia ndreto izahay isa 2 3 4 5 enina mianaka mianada zerdamy ie araka nilay nyteneniko teny am-piandohana teny dama hoe raha toka tamin'iny taona 2024 tsika niaraka farany tato anatin'ny fandahana destination malagasy tao anatin'izay hoe akatoky ny 10 taona izay hoe niekaranareo izay nanokafanareo ny varavarana mbola ao anatin'ny satria rehefa 10 taona zay manko dia mitovy foana ilay tantara aiza zao ny ataontsika hoe ny projet ozy izy zareo vahiny na hoe ny seho na tsy haiko hoe inona indray reny tantara toyany tantara zay indrindra toy ny tantara toy mihitsy ny tantara satria le taranaka zay namaly ny antso teo Antsahamanitra fe izay zany hoe fa 4 taona lasa fa 3 taona lasa 4 taona lasa hoe ianareo ve janona sy araka aminay dia namaly moa zany taranaka hoe zay anampy anareo na dia tsy pira aza dia nafinaritra be satria mampihetsi-po ny zavatra ohatr'izany mampihetsi-po ary tsy napozina sy be koto hoe manohana anay zany ny taranaka satria zay tsy mba nanery tsy mba nitarika ny zanakay tsy raharay avy hoe anao maleo zany anao zavatra io malalaka be mihitsy dia malalaka be dia zay no zavatra niseho dia amin'izao fotoana zao hitanay zany fa niraisin zareo amin'ny tanana le revy maleo ary niraisin zareo ohatrany hoe fanamby ngeza be zany le izy hoe tsy amelona ny revy maleo ary anoy sy amelona ary anao zay tsy ampitsangamenatra zay le tarika zany zay niandohany zany le hoe niandohana zany ka zay zany zao no tanjona zany am'izao dia hoe ankalaza ny 5 taona tarika maleo zany hoe dy zany zao tsy hoe tarika maleo fa hoe ny maleo sy ny taranany ny maleo sy ny taranany zany zao dia ankalazany fa 5 taona afaka 2 taona dia manomana an'izay zany zay zao zay zany zao no hoe tanjona anisany efa fandaharam-potoana zay efa hoe hoentina sahady ampifantarina ny rehetra ihany koa zany zay dia mbola eto hatrany zay eto amin'ny fahitalavitra record Madagasikara fa hitodika atao amin'ilay taranaka satria voatonona foana ny taranaka ary ararotiko hatrany zay mety misy amaly ihany ry zala sasany avy eo fa zao hoe nareo hoe afa-po amin'ilay zavatra satria tsy napozina le tao Antsahamanitra ireny dia nareo ve mahatsiaro tena hoe mety ranga reny nataonay ireny dia satria raha tsy afa-po koa manko dia tsy afaka ny anoy satria tadidiko le teny Bekoto sa ny teny dama tamin'izay hoe mitaintaina ihany hoe ho tiany mpakafy amin'ny maleo ve ry zala reto dia aleo tonga dia apetrako amin'ilay taranaka mihitsy hoe na afa-po zany iny dia iny matombo mbola miroso hatrany alonga many zany amaly azy araka le teny tonton dama teo 4 taona zay dia araka le teninao teo ihany koa tena natahotra zay tamin'ny voalohany satria noho ny le tenin'ny popoly teo aloha koa ny mpakafy maleo dia olona tsy lazaina hoe sarotra fa entitra ao anatin'ny fitiavany an'le revy maleo ka iny le natonga le teniko teo hoe nangofotra kely mihitsy tamin'ny voalohany zany tena natahotra tsy zatra miakatra sehatra tsy zatra mitendry eny ambony sehatra mitendry kely daholo eny ambony tamboho araka ny tenin'ny popoly dia natahotra be tamin'ny voalohany réaction an'ny mpijery zany ny zavatra ho tenen'ny mpijery fa nahafa-po voalohany indrindra aloha ny fifamihinany tonton dama sy tonton Bekoto nijery anay satria tsy teo ambony sehatra nahitanay azy fa vita le seho dia zay mbola mitaitaina be hoe inona ny tenen'ny olona dia iny ny zavatra hitanay voalohany teo amin'ny tambazotra zany hoe le sariny izy miralahy
nijery anay le fijerindry zareo sy le tsikitsikindry zareo dia ino no nametoko voalohany hoe netily tia nataontsika rehefa faly ry tonton sao dia mety dia afa-po zay satria le tanjona le anohana andry zareo dia zany hoe rehefa faly zany izy mirahalahy dia tafita ihany zany le tanjona hoe faly izy tamin'ny zavatra natolotra ihanazy zay le seho voalohany anisany hoe tena goavana be iny ny rahanareo iny satria na ianareo koa raha vao mitsapa hoe ahoana fa zao rehefa miteny an'izany hoe tarika maleo zany dia tenenina foana moa ty hoe sekoly ao anatiny ao no tena ianarana ihany koa dia tsy azo atonoana ihany koa fa raha miresaka hoe ny mpamorikira ao amin'ny tarika maleo dia misy any dama dada bekoto ary raolona mipetraka ty fanontaniany ty hoe ny tarika ve zany zao ry bekoto sy ry dama mbola hananeritreritra ny amorikira samy janona amin'le hoe le efa tramizay reo ihany no velomina sy hoaverina satria mino fa raha resaka famoronana zany dia tsy azo atao nininy reo zokola mbola morikira ve ontsika mbola morona voalohany indrindra tadiriko taminay maleo reo tsaiky dama tamin'ny mbola kely dia izy tanzay mbola kely dia mbola taona zay tsy mbola kely taona zay izy naza kely dia tadiriko tamin'ny maleo koa namorikira nalasa the moon is on the one end le atsana tamin'ny teny anglisy nataonao izy the moon is one end the early morning ny titre early morning zany hoe récitation tamin'ny boky zany dia efa tamin'ny roa amby fitopolo talohan'ny volana mai le grefy dia ny famihirahira am-pianarana efa tapitra zany ny programme fampianarana dia tsy ozy izy ny mpampianatra teny anglisy hoe lasa manao zay tianareo nareo na anao dômy nareo na anao beloty nareo na hirahira nareo dia za mitondra gitara am-pianarana tonga dia fa asiko feonistation nay tamin'ny teny anglisy zany asiko feony dia faly be ny ekisy tamin'izany dia fa hoe maleoampianarana maleo dia vo tonga ny grevy dia tonga dia fa hoe rahatsaina vao maraina dia iny zany niraina tao dia lasa ohatrany hoe maleo lasa ny tanora zany no nanome ny anarana fa tsy zay no mifidy le anarana dia rehefa avy eo rehefa nandeha fotoana dia any atsirabe koa moa hoe manao da na manao le tany zao hoe le bekoto le dama dia niara efa misy nianara hoe nianara zany hoe damaleo dia hoe darolona dia zany hoe damaleo dia lasa lava be zany le damaleo dia hoe dama fotsiny dia dama zany lasako i maleo any maleo atarika zay atarika maleo zay zany marina angamba dia nitadito koa tamin'ireny le karazarazana olona oky olona zany fa le mpianatra izy tetodrerino tambadika foana mpianatra ramizay maro zany ka tambadika anao moa zany zao masy rehefa ndeha tantara zao mandeha tantara za zany rehefa nirina atao ampianarana dia tsisy hoe anao tarika fa za rery sy ny gitara miaraka amin'ny pray classe zany izy dia efa aveo hoe maleo dia manao fitsakatsakana zay dia hoentiko ny gitarako dia sy mifarara dia mihira dia fantatry ny mpianatra zany hoe maleo dia bekoto dada nono Charles fafa izy dia milareo orchestre ny lycée dia bekoto mitendry piano i nono mitendry nono solo i dada manao basy Charles manao batterie ary fafamo zany mpihira zalahy zany efa manana orchestre lycée dia zaho tsy ao anatin'ny orchestre lycée za sy raolona no mpandrafitra ny gitara satria ny gitara aneny nyrafetina ihany zay zany no tsara fantatry ny olona hoe ny zahay mato tonga aty amin'ny taona maro 3 taona teo arina nitarika maleo
dia ohatrany hoe sambatra zareo fa tsy lalana lavitra be zay nanomboka amin'izany hoe tsisy gitara dia manamboatra gitara dia gitara nataon'ny tananay a mitendrenay fikirizana be nge zany ary ny corde gitaranay tamin'izany cable bicyclette reny dia gitara tamin'izany tena tonga dia efajoro fotsiny zao hoe contreplaqué dia mihinana misy ny tanana fa matsiro le gitara fa satria namboarina zay zany le tantara dia rehefa tonga le grevy a dia za dia raha olona dia dada miakatra teo amin'ny grevy tao dia nihirany adi-saina dia nihirany vololona sy rianao sy raha tsindry azo lena teo zany dia fa nanomboka nandeha le feo hoe maleo dia i dada miresaka amin'ny ry nono sy raha olona koa nefany a pray lycée za sy dada mpiara-mianatra tany amin'ny tamin'izay tany amin'ny tany amin'ny EPP dia le mpinamana aloha zany mandeha aloha dia rehefa aveo zalahy nanana gitara dia zalahy zany mampitsiriritra efa miteny dia ahoana letsy dia zay tsy nanana hoe mpampianatra zany fa zalahy ihany zay ihany tena marina moa zany zalahy efa mainy nampianatra anay za tsy nahy gitara zany misy raha zay sy raha olona dia nymbekoto koa ary fa piano ny mbekoto fa nofisiny dada sy nono teny gitara natonga anay lasa ny teny gitarazay zany le mahay gitara zay izy nony izy rola nony dadazy nono mahay gitara mamay be zay zao fa deverinao tsara be dia eo zany le fandehande zay le fizotrany hoe matetika mantsy a ny tanora zany na ny olombelona milaza hoe rehefa tonga dia le toerana misy anay avy atrany hoe malaza be maleo fikirizana voatody an'iny dia iny a tsy hitan'ny olona le fikirizana ohatra zao hoe ohatra kaikely a le taranaka efa taona zany zay efa taona zay a dia matoa zany zareo tody am'izao toerana zao dia tsy mipetra fotsiny fa kotrana fikirizana be zany mikotrana zany mikotrana mihira mitendry izy ohatran'izany satria fanamby le izy satria le anarana maleo zany a tena saripady be le anarana maleo dia reo taranak'ireo mahafantatra an'izay dia zay mahatonga ny hoe mahatonga hoe lasa mahasa manao fanamby hoe adoranga kalazaina fa dimapolo taona zay le izy ie sady alaiko tsy moramora ihany ao micro amin'ny bekoto vina vao mba iray micro miaraka amin'ny bekoto raha tsy androany indray e lava izay fanazavan'izay a fa zany hoe tsy mamorikira tsony zany aloha nareo fa le hiranareo reo ihany ny averimberina zay e zao zany indray damasa mifanazavana tena marina ny eritreto zao a na i bekoto a na iza dia samy mbola manoratra daoly fa reo zany a mbola misy lovandray zany a ho apetraka ho an'ny zalahy zany hoe zalahy reto zany na tantara lavabe hotoizana satria misy efa-jato ny hiranay a misy hira vaovao mbola tsy henonareo nefa faforonay nefa ho ampitaina amin'zareo ihany ko fa zao za maheno na dia tsy miteny ary raha zalahy reo fa misy efa mikonikonina mamorona ny nanananany dia mazava ho azy a fa aprisianay misy zany tena vao maika tsara be hoe tia hira foronay a taranaka tena tonga dia anjaranay sy bekoto indray no manohana an'lay am'izay fotoana zay tonga zay teka be mihitsy natolo zay ie ohatr'izay rehefa eto amin'ny destination malagasy lava izay resaka izay nefa ny tsara ho fantatra indrindra ho an'ireo zanaka tiorina dia nanana tombony be ntsika amin'ity andro anio ity fandao aloha ho ravahantsika mozika indray satria dia ararontsika trano fiarahana amin'izany hoe tarika maleo sy ny taranan'izany
vetivety foana de tonga ty vetivety foana de tonga ty hamangy ny tanàna vetivety foana de tonga ty vetivety foana de tonga ty fa ianao tsy tamana avy any atsinanana de nahitanay masoandro de niaraka taminy ao de tonga ty indray avy any atsinanana de nitondra zavanao de nitondra fananao de omeko anao indray fa raha mbola misy de hitondrako be dia be indry raha mbola misy de hitondrako be dia be raha ty indry raha mbola misy de hitondrako be dia be indry raha mbola misy de hitondrako be dia be raha ty indry tsy lavitra no misy andry raha manana nelatrakie tsy nangina ny tanànandry raha manana nelatrakie nananamana fony indry raha manana nelatrakie de vovangovangy foanake ny tanàna misy andry tsy lavitra no misy andry raha manana nelatrakie tsy nangina ny tanànandry raha manana nelatrakie nananamana fony indry raha manana nelatrakie evovangivany fonake tanàna misy andry vetivety fonao de mandeha vetivety fonao de mandeha ilaozako ny azavana vetivety fonao de mandeha vetivety fonao de mandeha tonga indray ny aizina mandray ny tananao ao de manatona ny tratranao ao de mamina ny fonao ao de manao velomindray teo andrefa tananao de nahita ilay masoandro ao de nanaraka azy teo ao de nitify tamizay fa raha mbola misy de hoentiko manaraka anahy raha mbola misy de hoentiko manaraka anahy niala elondry raha mbola misy de hoentiko manaraka anahy raha mbola misy de hoentiko manaraka anahy niala elondry tsy lavitra no misy andry raha mba mananelatrakie tsy nangina ny tanànandry raha mba mananelatrakie namanamana fony indry raha mba mananelatrakie evovangivany fonake ny tanàna misy andry tsy lavitra no misy andry raha mba mananelatrakie
tsy nagnina ny tanànandry raha mba mananelatraky namanamana fonindry raha mba mananelatraky vovangivangy fonaky ny tanàna misy andry ity teny ity dia voateny matetika indrindra idama ny tena mpiteny azy hoe anokatra ny sain'ny zanaka malagasy mba tsy ho voagejany tsy fahalalana dia hitodika amin'ny taranaka nareo ve zany izao misokatra ny sainareo sa manakory satria izay zao ny anisan'ny hafatra hoentin'ny dada foana izay dia manontany anareo taranaka hoe efa nisokatra tsara zany izy izao me maharo any saina moa zany matoa velona dia misokatra foana fa rehefa ao anatin'ny maleo mihitsy zany na ohatrany hoe lasa ny tononkira sy le mozika zany mitaiza resaka malagasy tena resaka teny malagasy za misy taona tena manontany mihitsy hoe inaka ny dikan'izay teny zay dia misy taona koa misy teny avy any amin'ny faritra le izy dia lasa mahay ho azy zany zay ao anatin'le izy lasa mahay fiteny paritra dia teny malagasy dia ny mozika koa lasa mahita hoe misy fitendrena gitara ohatr'izay hoe hafa kely tena fa le maleo tena nanao zavatra sarotra zareo sarotra le hiran'zareo tena tsy mora hoe mora atao zany le izy mila fikirizana be dia mila kotrana be dia fa amin'izao fotoana angamba mety misokatra tsara ny saina angamba misokatra tsy kelikely zany tena zay tokoa ohatry ny hoe anampy tena araky ny teny maharo teo le tononkira aloha dia efa manery hoe anokatra saina satria hatramin'ny mbola kely zany ianao dia adi-tsaina ny ianonao mihaino any razazavavy ianao fasanadala zany hira tambola kely zao zay mihira an'izany fasanadala zany mbola tsy azonay kory le ara filozofika eo anatin'le hira fa tianay fotsiny le mélodian'le satria zay koa mantsy prevo maleo zay averiko foana tambola kely ohatrany hoe mahita zao misy vidéo malaza ny amin'ny tambazotra misy bandy kely zay manao hiran'ny tonton Bekoto le mamonimony biby no azany ala mandevina valalana dia zay koa ny hiran'iny tambola kely dia makeny tokotany dia mahita fatina valala dia atao anatrano manaraka an'le hira zany ianao dia zay no natonga anay hoe akoatra ny fitezainy ray aman-dreny tao an-trano dia tezain'le hirandry zareo dia raha za zao mbola kely loatra hihaino an'ny hira-pitiavan'ny dada rehefa ny lehibe dia azavainy zokiko vavy na ny zokiko lahy hoe zao nge ny tena tantaran'le zavatra tantarain'io dia iny zany no manokatra zay le hoe manokatra saina dia hoana manokana aloha le nantaninao maro teo za lehibe dia adiny roa fa tsy maharo ray kilasy mantsy dadanay sy tonton dame samy sociologue ianao dia izy le raha manao adisona kely oatra zao ianao dia tonga hatrany amin'ny hoavinao afaka 20 taona dia fa manokatra saina koa le izy ka hitodika ato amin'ny popole indray za hoe efa niteny zany zao hoe maharo sy roro moa raha tsy diso ahy dia hitodika ato amin'ny popole hoe inona ny anisan'ny karazana hoe tombony azonao hoentinao amin'ny resaka ara-mozika indrindra hoe ny fiarahana miaraka amindriry zareo ray aman-dreny reto moa zany tombony ara-mozika be da be zany hoe za moa zany tao amin'ny tempokeky efa nisy ihany fa araky ny fahafantarantsika anazy hoe gadona samy hafa mihitsy ny tempokeky sy maleo zany tena zavatra roa samy hafa mihitsy ny fankafizako maleo hatramin'ny mbola kely resaka mitendritendry ambony tamboho miaraka amin'ny namana sy mirahirany amin'ny karaoke dia efa nanao an'le taranaka tia dia lasa tsy resaka hoe revirevi mitendritendry fotsiny miaraka amin'ny namana
fa lasa tsy maintsy matotra tsy maintsy manao sérieux an'le satria zay le tombony ara-mozika tiako tenena zany lasa tena le teneny tonton-dama hoe misy fanamby atao donc misy résultat tadiavina dia miezaka manatratra n'iny tanjona iny dia tsy maintsy dia zay ny tombony ara-mozika azoko aloha satria lasa nandalina ve saona filazan'izany lasa tena miditra ny anaty note ohatrany hoe notiny dada zao dia tena miditra anaty bagasy amin'ny mihitsy ianao dia mianatra ny hirany dada zao ohatra mitendry an'lendremare tena mafy be reny zany za aloha mbola tsy mahay a dia mianatra an'ireny dia zay le expérience le tombony ara-mozika azo zany lasa raha taloha miheno hoe lendrema fotsiny dia mandihy manao spectacle en palais de sport maleo taloha dia zay ombadika ny sainao misotro fotsiny fa zao tena lasa hoe tsy maintsy mianatra lendrema tsy maintsy mianatra fitendry lendrema dia izany zavatra izany zany tena amiko a tena tombo be mihitsy ny tena tsy ambany zavatra zay tsy ambany zavatra ny filiana miaraka amin'ny zanaka mety hoe tsy hitovy ihany koa ny hoe zao indray ny lamody ny zalahy ankehitriny tsy nitovy an'ilay revinareo taloha ry dama moramora aminareo ihany veny satria na tiana na tsy tiana ampivoaka ny reny seho zay efa narahantsika teo ihany ny sasany a tsy maintsy mba homena fahafahana kory zareo fa fahitana andriry-dama na ary be kosa na ireo namana hafa teo aloha dia ohatrany hoe somary entitra be zany zao zany izao ny izahay tarika izay sy be koto efa zokiny ary misy ny atanoranay ny ainanay tamin'ny atanoranay a dia muzika tamin'izay tamin'ny atanoranay tamin'ny taloha andro fitopolo a dia na ny tanora aty andreny vohitra mihira amin'ny teny anglisy na mihira amin'ny teny frantsay zany malaza tamin'izany tanora zay tamin'izany fa noho le rivotry ny roa fitopolo hoe mitady an'le hoe maha izy atsika malagasy zay zany na ny tonga anay zany lasa ohatrany hoe faly be zay satria rehefa tany am-pianarana dia tsy misy momba ny Madagasikara mihitsy a zavatra ianarana zany hoe tsy nampahafantarana Madagasikara ny sekoly a mandraka ankehitriny dia tsy nampianatra ny zaza malagasy ny tanora malagasy ny any Madagasikara ny arenany amin'ny ranomasina ny tany ny arena kolotsainy ny arena zavaboary hoe saripady manakasina ny ity nosy raha tsy nisy azy dia tsy nisy tsika tsy tafita ohatrany hoe tsika malagasy ohatrany hoe monina amina nosy tsy atsika akory loza be a dia tena mazana be dia izay tarika maleo zany hoe andao hira ampahafantarina ny tanora malagasy lay nosy masina diso a lay nosy manakasina sy le ranomasina sy le malagasy ao a manakasina ne tsisy malagasy era-tany efa tsika ihany ake nefa tsy fantatsika akory zany dia zay a matsapa tamin'izany hoe andao ranga hira amin'ny teny malagasy tsika dia andao koa ampiasaintsika fiteny avy any Mahajanga fiteny avy any Masikoro avy any Toliara fiteny avy any Atsimo avy any amin'ny Fianarantsoa satria teny malagasy daholo zao ary so ihany fa ty fandarany ty dia ao anatin'ny ray volana fankalazana ny teny malagasy dia noho zany le teny malagasy zany a no fototra ny ainganay dia io teny malagasy io a no netrinay a tonga tany amin'ny Olympia tamin'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny telopolo taonanay 2007 zay tonga tany lapany kolotsaina frantsay teny malagasy dia inona ny dikan'izany tsisy dikan'izany tentsika ve misy dikany zany no tentsika ary misy lanjany matoa tonga hatrany amin'ny lapany kolotsaina frantsay ary ny vazaha tonga tao ny eno hira malagasy miriaria koa tsika zany e eo zany nampisokatra ny sainay way tsy diso isika ry zalahy no mety ho antotra ka mety ho lasa fa ny hira efa mipetraka io zany le hoe karazana inona filazako zany hoe tondro ara-kolotsaina na hoe tsangambato ara-kolotsaina filaza azy hoe tsangambato velona le hiranay dia io zany a no efa ohatrany hoe manondro ny lalana andehanana mba tsy ho veritsika malagasy hoe tsy mahalala atsika akory tsika dia hoentin'ny olona am'izay tondrany azy fotsiny zay mahazo atsika amin'izao fotoana zao dia zay a manana an'le hira
manana taranaka ary manana nareo rehetra mpanaraka arivo maleo mbola mitazona n'le mahatsikatsika de zay zany lizy hoe io zany aninninona lamodina mozika misy de le hiranay zany ohatrany hoe tsy hoe ny hiranay kory ny tena enjana tsy ho takina mihitsy fa le fiainantsika malagasy mihitsy a no voatataranay tsara ao anatin'ny hira satria iainanay le izy de zay zany lasa mipetraka le hira zany satria ny malagasy mahita ny tenany ao anatin'ny hiranay na zay koa raha mahita ny tenanay ao anatin'ny hiranay ohatra hoe mofo tateliny bekoto mihira forony bekoto mazana be miaino an'le tony ianao zany izy ahoana koa zany fanoratany bekoto zany anisany hirany bekoto tena mazana be koa i paiso rakena ary mahita ny tenako anatiny satria zahay talota mbola voakely mangalatra paiso de ny paiso zany izy na paiso rakena de rehefa mihina anazy zany de menamena vavanao de ianao zany mamavavatra tonga le zany mafinaritra ve zany a zay zany le hoe tantara ny hiranay zany le hiranay zany tena soa ihany fanomenjana ary-talenty zay na afahana nyzara ny kanto sy ny tsara ho an'ny malagasy satria zay mihevitra hoe efa tany hoe nametraka soimbonana ho antsika malagasy le rivo maleo zany andoranga tena sandratsika io satria manana antsika manana an'io zay so ihany koa fa teto amin'ny fandaharana destination malagasy nareo satria rehefa miteny an'izany hoe fandaharana destination malagasy zany de ho an'ny rehetra de marobe koa zao ireo artista mijery atsika ihany koa amin'izao fotoana izao de mandray zay azo raisina mandray lesona satria de zay le hoe tarika maleo de sekoly ihany koa de ndandray horavahantsika mozika mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny afatra ihany koa hoentina amin'ny tanora ankehitriny atao anatin'ity resaka mozika malagasy ity dada ilay tsy mitsahatra mitady sy manao zay azosony ankohonany iafiny foana na dia mafy aza ny asa satria mitsinjo ny ankohonana izy mezaka ny anana fotoana foana izy raha mbola ho an'ny zanany ary manao fomba rehetra atafitaniny zanany dady hafa ihany dady Asizay mba hoetiny aitomooliverina itovy tamitaona lasa ny zavareketiny vanivana tenana efa miena mitsolompy atsy misy fiatsarana sy mety miora efa zary nofinofy reoana fafy Tarna maru masani Uwangi sana kama zafi Kulasi moga jayan Ihepa tona firfiri Tunate nani tundasu Aida titona nere Inani maika bungu Mitumbu ni faramadebe Itani jua mia bebe Itana vale mi padili Mona rena Iisina temteli Manaya patisi uva Irumati uva bulu Patuli wana kene jua tisina Ingana Ipanari maita ulu Raulina doritana Asagama suas Tung tung
dada ilay tsy mitsahatra mitady sy manao izay azosoany angohonany iafiny foana na dia mafy aza ny asa satria mitsinjo ny ankohonana izy mezaka ny anana fotoana foana izy raha mbola ho an'ny zanany ary manao fomba rehetra atafitaniny zanany dady hafa ihany dady satry dia satry ny araketo foana fa na dia zany aza dia manapetra ihany koa ny fiarahantsika atao anatin'ity fandahana destination malagasy ity fa mino izahay hoe nahazo fahafampo hafaliana tsy haiko tsony ny azon'izay mpijery atsika ry zareo fa dia izao aloha e ararotina hatrany satria tsy haiko na diso ty fijeriko ty ry damasy bekoto a fa misy le miteny foana zay koa ny eo amin'ny taranakao dia hoy aho hoe tovy mifilinina anay mianada dia tsy izy zay fa toka izy dia mena dia mbola tsy manonona ny anarany a dia hidama rehefa mijery azy tsy maintsy misy misolo tena tsy maintsy miteny tsy maintsy miteny sangy tianao zany zay raha mangina eny ambony sehatra ohatrany tsy mety a tsy mety zany aleo miteny foana ianao aloha dia ara-paina daholo ny ray rehetrarehetra na dia efa tia ampamarana anary izy efa tia ampamaranako zay vao nomenao micro izay no mahafinaritra miaraka amin'ireto taranaky ny mahaleo ireto zao beneva fananiko mihitsy hoe ianao ny ametrahana an'ity fanontaniana ity satria indraindray ohatra ny hoe diso foana mifandraisan'ireo mpakafisy mpijery nareo ve avita ny diany mahaleo izahay ve avita ny diany mahaleo foana izahay tsy mieritreritra ny an'olo amin'ny mahaleo fa anoy ny reviny mahaleo samy hafa mihitsy ny mahaleo mialatsiny fa tsy maintsy mahaleo mijanona mahaleo tokana tsisy mahavita ny vita amin'ny mahaleo zany na zay reto zanak'ireto ary fa ny reviny nampitainy taminay sy ikotrananay mafy ilofosanay mafy io no toizanay ary iarahana indrindrindrindra iarahana amin'ny mpakafy dia za zany miteny mihitsy zay taranaka mitondra feo anay taranaka rehetrarehetra raha tsisy ny mpakafy tsy hisy mihitsy zay tsy haiko raha mahavaly ny fanontanianao zay zany hoe le filinina le hirany mahaleo rano ray mihitsy zany no entinareo fa tsy misy hoe hirany forononareo taranaka manokana mihitsy tsy hainao raha pitso raha morona tampoko zay dadoa zao efa manana anankiray irado io resahiko io efa misy anankiray any fa milanao mandihy dia izay vao tena ho avoakanay le izy tena marina ny hirany mahaleo atsika tsy maintsy miany ihany zay le rehefa le izy koa ny tena marina ny hirany mahaleo nefa misy eo amin'ny efajato eo totondama eo efajato ary tsy ho vita ndraiky no amorona eny efa tsy maninona fa iketriketrika ihany kosa aloha zay mba hoe ahafahanay mamorona ny tena marina koa le hira taloha ny lofosanay taranaka zany ny hira taloha be reny ezahanay le avoakatsikelikely izaka manao fampisehoany zay indrindrindrindra ny taranaka rery nisy teny namana ihany teo aloha teo hoe natahotra ihany hoe ahoana hiaraka amin'ny mahaleo zany dia beneve zao manana le fahasahina be ihany koa mody mahasafa nitahotra tsy maintsy misy le enatra sy le tahotra takomanao anatin'le wawawa ary mitovy ihany sika ny tena marina le izy koa zay moa zany nitaizana tao anatin'ny fanetretena sy ny zay mihitsy ny tena marina humble rester humble tsy maintsy miteny satria ny olona tsy maintsy animena koa zay le teneniko taminao teo hoe sarotra be zany hoe eny ambony sehatra ianao dia mangina be dia miaccordé guitare zay dia eo dia miandro eo za moa zany miezaka miteny amin'ny reto rahalahako reto olo ty teny foana ane titinina za io resahako io teny foana ane titinina ho ahy ratsy be mantsy le ohatrany hoe blanc be rehefa satria zay misy fotoana miovaova milasa za makary amin'ny batterie tojo makaty amin'ny basy dia zay le rehefa maleo koa aloha valajany fa tsy tokony angina ialana tsiny amin'izay mieritreritra hoe mianatra aniza na iza tsy mianatra anizaniza fa tsy maintsy atao mba tsy hamona aminaina be an'le olona mandra-pahandry an'le fiovan'le zavatra nisy tenina voakany beneve zay nisy fotoana hoe maro ihany hoe soa ihany koa fa mbola misy anay
mba hoentina ampitahorana ny adversaire ara-mozika le resahana. Avy ny tena zany? Ie. Taiza ovina. Afa-tsy ahivoko anao izy avy eo. Dia fomba fiteny ozy izy ianao le izy fanatiana na tsy tiana dia rehefa manao mozika dia tsy maintsy misy foana ny somary hoe kiana ny any ambadika any hoe. Ay ve tsisy hoe agaga masy. Samy hafa ny hoe olona manakiana sy ny hoe adversaire zay tsy manana adversaire. Satria adversaire zany hoe ratsy. Raha amiko aloha fa tamin'ny voalohany zay mpanakiana koa aloha tsara ihany misy mpanakiana satria raha tsisy mpanakiana tsy afaka mezaka zay ny tena marina dia iny fanakianana iny ny avadika raisinay le izy dia raisinay tsara fa tsy sanatria hoe andeha fanakiana foana fa misaotra nareo mpanakiana saotra betsaka tompoko fa raha tsy nisy nareo tsy ohatr' zao zay androany ary toy izy foana satria zay koa mandray satria lesona ho anay araka ny tenen'ny tonton-dama teo ary zay manaiko hoe maleo sekoly-piainana efa voavaly maro teo izy fa niova mihitsy ary toe-tsaina moro maro toe-tsaina dia ohatr'izany zay rehetra miova mihitsy ny fomba fijery ny fiainana zay asa mahiteny gazy kokoa ie mahiteny gazy kokoa dia ohatran'izay ny tondrana an'le izy a dia ampiralahiana ampitiavana koa ny tenenako hoe misaotra betsaka amin'le fanakianana toy izy foana zareo fa mety aminay satria ahafahanay kokoa ahafahanay mamoaka ny tena aika le izy zay le izy efa tato anatinay tsirairay fa zay fo izy zao dia tsy mijanona tsony ty Magasitraka amin'ny Beneva fa be ihany koa izay resaka nataontsika teo izay fa araky ny tazanareo any tokantrano any dia reto izahay solotena ato amin'ny record Madagasikara ary anisan'ny tena omena sehatra ihany koa ny raim-pianakaviana maromaro izay tazantsika rehetra any tokantrano any dia mbola mamerina ny firarian-tsoa ho anareo namana mpiara-miasa rehetra na ny any ambadika any indrindra ho anareo raim-pianakaviana dia tahaka izany ihany koa ny tarika maleo izay efa dada moa zany dada daholo raha tsy diso misy dada be dia ity hira ity hoentintsika amaranana ny fiarahana sady iarahan'ny record Madagasikara ihany koa hoe aleo raha nga zay hiditra ao anatin'le revy maleo mety aminareo ve? Zao zany momba le resanareo teo hoe izahay record koa dia hiaraka aminay tarika maleo ano ian'le revy zao nefany zay koa mba manana fanamariana rehefa nijerenay iran'ny Madagasikara fa ianareo ihany ny record eto Madagasikara dia makasitraka manome sehatra an'ity tarika vaovao vao niforona ity ny anaran'le izy dia hoe mahaleo sy ny taranany fa taloha matsy izy hoe mahaleo sy ny tariny fa zao izy zany mahaleo sy ny taranany amin'izay izy zao dia tsara tsodrano zay satria tato amin'ny record iran'ny Madagasikara nanaovana azy dia misaotra anareo betsaka dia makasitraka anareo rehetra mijeren'ny fandarana ny tokantrano fa sofa misy anareo mihaino mijery ary makafia ny revy maleo fa isika zany miaraka manandratra ny revy maleo satria efa taona maro zay nanaovana azy fa amty kosa aloha dia nisy ray volana manokana entina anandratana ny teny malagasy dia tsara be zany nanaovanay azy ato amin'ny record ary le hoe destination malagasy moa zany tena azo lazana azy dia hoe andeha ho any malagasy atsikitsika zay zany Bazafady kely tompoko fagosititantava Sabianareo anio Bayana elitsaro Tonga eto saronenana Mitondra hira vaovao Samianareo anio Bayana elitsaro Manao azafady amin'ray aman-dreny Bona lasaka kamiko Bambolo amitoyany amty
kely topoko sarosy tatara samy ianareo anemo bayara eno tsaro tonga ery tsaronenana tonahira vaovavo samy ianareo anemo bayara eno tsaro manao azavakianray amanenana fanalatagana itompamola Cabrera, levanta Chimila, Anira, Fanta, Chipai, Bakeli, Chimai, Bakeli. Manava, Manada, Manada, Santa, Lata, Toma Mula, Tuyante. Nenana Antonella Papa Sotanareu Aniu Bayara Saro Manawaza Fatem Diamandene Tam Tonala Sakatam Sofamu Itate Yamti Dada, ilay tsy mitsahatra mitady sy manao izay azo ny angonany. Hiafiny foana na dia mafy aza ny asa satria mitsinjo ny angonany izy. Mezaka ny anana fotoana foana izy raha mbola ho an'ny zanany. Ary manao fomba rehetra atafitan'ny zanany. Dad. Hafa ihany dada. Ay dia tena hoe nahazo tombony rehetra raha mbola azo fa aiza mbola miala fa zao rehefa eto amin'ny destination malagasy indrindra hoe mifandalovana ireto ataoko hoe mialatsiny dama sy bekoto fa tsy tianareo foana ity teniteneniko ity rehefa miresaka aminareo aho hoe miaraka amin'ireto enjany reto dia aleo raisina ihany koa ny anatra na hoe ny teny atsipy ho an'ireo mpanao mozika malagasy ihany koa satria rehefa miteny an'izay hoe destination malagasy zay tsika dia ho an'ny rehetra ihany koa na ao ihany koa ireo hoe vao misonitra dia omeko fitenenana tsirairay avy nareo. Popoli ay ohatra izany ho fiantsasa teny atsipy ho an'ny mpanao mozika ankehitriny satria nareo manko zao hoe ohatra ny popola manokana zao hoe tao anatin'ny tarika tempo gag dia miaraka amin'ny riridada amin'izao miaraka amin'ny maleo indray amin'izao maleo fa tsy dady maleo
tsy dadany zany hoe dia mahita le hoe ohatry ny ahoana le fahitan'ny popolina manokana mozika malagasy amin'izao dia izay teny ho azo atsipy atsipy mo ho an'izay mandray ihany koa mandray ny fahitako any mozika amin'izao zany a mozika malagasy amin'izao mandeha aingana be mandeha aingana be da be ny mpihira be da be ny artista ny hira mivoaka be da be na ny avy any amin'ny province na ny eto voatany taloha tsy haiko fa fijereko taloha tena vitsivitsy mihitsy raha tamin'ny andro maleo zany angamba no mety hoe maleo lolo sy ny tariny général sisy fe raha vao tamin'ny andro ny tempo gaiko taty aoriana mbola azo lazaina hoe tsy tena betsaka any fa amin'izao zany tena course be mihitsy le izy amin'izao ary raha mijery anao fahita lavitra youtube sy rehetrarehetra tsy mijanona io clip mivoaka io lira sy sisa fa dia samy mandray izay anjarany eo zany ao anatiny tsy lizy moa tsy mifamizatsiny fa zay zany le tsy haiko showbiz sy ny rehetrarehetra fa le teneny dama zay le hoe misokatra ino izy teo le resaka teo misokatra ny saina misokatra ny saina fa le tononkira le tononkira amin'ny maleo zany a no mitety vanim-potoana mitety manao zany génération mihitsy ary na ankizy kely amin'izao na 12 ans dia efa mahay mitendry hira amin'ny maleo tamin'ny izay mbola bandibandy kely dia efa mitendry hira amin'ny maleo ary sura fa nyarina any na 2030 na ina mbola hitendry maleo foana zay le tiako tenena hoe efa niditra ao amin'ny taranaka maleo zany a tena nampisokatra maro zay nampisokatra ny saiko mihitsy hoe misy zany tena hira tena mitety vanim-potoana ary mitondra anatra ary io zany tsy mila hoe manao politika be anao na ina fa mihaino hira maleo fotsiny ianao dia efa azonao fandehan'ny fiainana Madagasikara nefa nle ato akaiko ato mpanao politika be mihitsy nefa nle ato akaiko ato mpanao politika be mihitsy ditsika ny masiko fazafana fa tena mianoga hira maleo fa tena mihaino raha fahafahany ianao dia mandeha indray be da be andrivotra mandalo fe mineny ilay nosodray ianao dia ho an'ny tanindrazana mihaino somambisamby ianao dia io zany tonga dia zay dia raha ho an'ny azany a hoe ho an'ny afatra ho an'ny mpanao mozika amin'izao zany hoe tsisy hoe mozika hoe tena hoe manara-penitra be sina zany fa hoe samy miezaka manao zay maximum dia le teneny tonton-dama zay hoe le fikirizana sy le hoe zay zany no mampijanona ela eo ohatran'ny maleo hoe tamin'izareo taloha dia zareo manamboatra ny gitarany dia rehefa avy eo dia zay fikirizana zay ny hitako hoe io zao efa ho feno 55 ans maleo a fa mbola eo foana fa mety misy hoe ohatra za tsy miteny izy artiste mety hoe rotaona dia tsy hita ntsony dia zay samy mandray ny anatra ao anatin'izay zany ie amaly ihany ana dia tsy tokony ara satria le fanontaniana hoe inona ny afatra ho an'ny mpanao mozika sy vao misandratra tsy tokony satria mbola mianatra koa ny tena tsy mitovy amin'ny izy mirahalahy ray aman-dreny a tsy mitovy amin'ny zokom-popoly efa zatra fa lofotra tao ihany tao anaty mozika ihany fa ny tena tiako tamin'ny voalohany gitara dia nianatra gitara na nisy zodako nampianatra ana dia nianatra rery tsisy mampianatra zany ireo dia zara no nampianatra maro koa tamin'ny voalohany fa ny afatra tiako tenenina zany hoe ny amin'ny mozika ankehitriny a sy ny ho an'ireo zoky foana na zandroko ary izy a ka mahay mozika no za hoe toy izy le mozika misy fanahy fa ny azo reny tena mahafinaritra ana le misy fanahy tiako tenenina hoe za tia hira misy tantara zay ny tena itiavako ny hiran'ny tonton dama ny endry tonton bekoto a ohatra ny hoe raha mandeha voyage ianao dia misy tantara enao anatiny dia na hira vahiny io na hira gasy zany a
le hira misy tantara reny mahafinaritra anahy dia hitako hoe ankehitriny a misy mpanao mozika tanora misy tantara koa ny zavatra tantarainy na rock io na roots na rap na fa misy indray nefa karazan-kira hitako hoe somary tsara zany le hira misy tantara dia tsy hoe tonga dia hitanao le tantara fa mampiasa saina kely ianao mandefa eritreritra kely fa misy zany ohatrany hoe ty tavoangy dia io tavoangy zay le hira fa tsisy ohatrany hoe io tavoangy dia hitany ao anatiny ao hoe inona io tsy mba mampieritreritra kely fa hoe ty tavoangy dia raraka ny rano dia lena amin'ny fasika zay zany mba afatra kely hoe mba asivy fanahy kely le misy kantona ndraindray mila asiana fanahy kely ny anako moa zany araka nyvoalazany roro teo zay moa zany mbola tena hoe ao anatin'ny fianarana mozika ny afatra moa zany tsy hoe ny afatra zany mba hoe le teny malagasy zany tena zava-dehibe na zay karazana gadona ampiasaina zany a fa le teny malagasy zany mba tazomina foana satria iny ihany nafahantsika rehetra makany ivelany mpanao ny artiste sy ny jeune be da be namana mpanao mozika le teny malagasy zay ny anah no mba afatra be ny anah zay ararotoka ihany aleo tonga dia na eto amasoamaso eto ary ny afatra ho an'ny reto haiko hoe tafiditra ao anatin'le ray mpianakaviany ianareo fa nareo mihitsy a no andefan'izay afatra ho an'ny ray mpianakaviany izay ihany koa amin'izao hoe fetin'ny ray izao ho an'ny izy roa lahy sa ho an'ny olona rehetra tsy manina sy-tsika ho an'izy roa lahy aloha dia ho an'izy roa lahy lehibe moa zany a bonne fête tonton Bikoto a dia bonne fête dada makasitraka saotra ny taizy dia ho anareo rehetra ny tokantrano bonne fête daholo bonne fête papa courage foana ny papa ony matetika tsy mahazo hoe mitomany na milefitra hoe satria tsy maintsy hoe papa tsy maintsy mijoro fa azo atao any zany fa courage daholo tsika zalahy courage daholo nisy fotoana zany maro tany abadika tany mety hoe mitomany ihany en tant que papa zay tsy mora papa satria rehefa papa mantsy mibedabe ny zavatra miova lasa ohatrany hoe lasa tsy maintsy tsy hainao rery-tsony zany ny eritreretinao zany fa lasa mieritreritra ny zanakao sy ny vadinao dia lasa melehibe zay zany fa courage daholo ary engany mba tsy androany ihany miankalazana papa fa na rahapisy koa dia raha afaka pisy dia ankalazana foana papa tokony atao malaza ohatra ny fête de mère koa fête de mère anga malaza aussi be koa nareo ary nefa n'izao ny angarana satria raha mpanaraka ny fahita lavitra dia matetika ny fête de mère tsy maintsy atao hafa mihitsy manko le hoe reny fa tamin'ity ndray mitoraka ity a dia aleo koa ranga omena sehatra ihany koa ny ray mpianakaviana eny zany zany sady mampiditra no mamoaka ndray satria zao aloha e nay nina aloha ny resaka ataontsika dia tsy misy tsy nivoaka tao amin'ny kibon-dreniny kibony fonosa za tsisy vatandehilahy matanjaka be manao bokinosatra sy an'ireo na maramila amin'ny tanabasy misy mitifitifitra ity a dia nivoaka avy ao anaty kibon-dreniny foana azadino fa aina mivoaka avy ao anatin'ny kibon-dreniny isika rehetra ka aleo zany a mba aprimina zany le hoe za lehilahy dia tena enjany aprimina zany mba aprimina iny zany tiako be zay teniny tamin'izay aprimony tsy le hoe enjana fa le nareo miseho enjana izy am'izay enjana nareo lehilahy resaka zay lehilahy miseho enjana koa zay makasitraka nareo rehetra makasitraka satria dia hoy izahay hoe nasatrinay foana ara ny toy eto dia aleo ronga taperitsika ny androany taperitsika ny androany satria efa ao ambadimbadika ao ihany koa efa miomana ao ambadimbadika ao ihany koa ny ekipa hafa zany hoe ny fandaharana hafa zay andeha eto amin'ity fahita lavitra ity
rehefa miteny an'izay hoe mankasitraka izay dia saorako manokana ihany koa ny ekipany production rehetra eto amin'ity fahita lavitra enina ireo namana any amin'ny onjam-peo ihany koa ary dia tsy adinoana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra anisan'izay ny mpanohana ny fandaharana ny Orange Money Little India sy ny Impec ihany koa akasitrana satria raha tsisy an'zareo ireo dia tsy toy izao ihany koa ny fiarahantsika dia tsy adinoana tena hoe tsy adinoana ary mbola averinay hatrany ho anareo tarika maleo sy ny taranany ihany koa anisany nanome sehatra amin'ity andro ny fetin'ny ray ity ary indrindraindrindra dia noentinay nanokafana an'ity plateau vaovao any destination malagasy tika dia hoe mbola eto hatrany zay dia hoeto foana zay dia mbola hitohy hatrany dia mbola irevy iaraka amin'ny maleo foana zay aritra tokoa ny izao fiarahantsika dia zay ary dia izay ny namarana an'ity fiarahantsika ity tamin'ity androandroany teto amin'ity fahita lavitra record Madagasikara tato anatin'ny fandaharana destination malagasy dia mbola mamerina ny firarintsoa ho anareo ray mpianakaviana rehetra anisan'izany ihany koa ny ray mpianakaviana eto amin'ity fahita lavitra sy ny record Madagasikara ny ao amin'ny radio moa zany dia mirary soa antsika rehetra veloma ary et ho let's go ça va Paris arianao Orange Ioannilanao. Shampoing colorant belle kivaolana mety indrindra. Ahositra tsara ohatran'ny shampoing, alona mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minutes ary kobanina tsara. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Impec Puro, antoky ny rano madio mangatsakatsaka. Baguette biryani, du riz, du goût, du bonheur partout avec vous. Ankafizo hatrany fandaharana destination malagasy spécial papa miaraka amin'ny Orange Money, Shampoing colorant belle, Impec, Little India.